Faly miravantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy ho tahino soasady eo am-pandrenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iavà no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy ny dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika totokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iavà, Iavà. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleo tsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany, dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moïse ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny Silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka ho jerevantsika aloha zany ndrotsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia ho jerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao koa no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsy ataoko miadana be mihitsy ny fandehan'ny tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa meko moa ny dady araka ny teneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1000 isan-tany nisy anazy io. Zay no jerevako kely vetivetika io. Fa aloha arahantsika maso kely aloha izay sary izay hoe tany hoany nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosany dia tany hoany amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoaka antsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana reo zany retantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'le tantara antsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsy fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany dia Mose koa tany aloha be tany ary izy mianakareo niara-ny antson'io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza le nantsony dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianaka irio dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany amin'ny Isia 7:1-2 Isia 7:1-2 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe tia resatsika izany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no entanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany nantsony hoe Moïse ho na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay. Aloha jerevantsika daholo zany zay ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranaki Abrahama antsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony iraty ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misy ohatra io zany zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndesana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay razamben'ny jiosy ilay ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany resaka zany fa tsy ny sary eny mitokatranonareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'ilay encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokin'ny Jiosy satria ny Jiosy no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky nosoratan'ny dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantarany Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky Sefer Torah ny Jiosy satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jiosy zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsy zao ny bokin'ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny bokin'ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika niforoporonin'ny olona fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay le izay ka taorinan'ny l'an 0 zany vo ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka no zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany na dia repli tena hoe mba lieny tena nikariko zany ka azo atao nikariko an'io fa tsika tsy dia hikariko an'dietrety fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany tsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra io tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany hoany Mose zany rika tsika jeren'izay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha jerevantsika eto indray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe voanomboka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voanesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny ina moa le pikaroka an'le ina moa zany le pikaroka an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany am'taona moins 1500 tany hoany no nampisy am Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy zany tsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola ovavokako ndray izy zany reo raha tsika mamaky dao de hitantsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanyreo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny a i databe Moïse ndray zany a de araka ny voateo tany am'taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisy iny atsika jery toerakafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahitatsika aloha fa nareo ikariko kely any le hoe manome fanareo zany hoe tany am'izany daty manodidina zany mihitsy ny a ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa satria araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daona nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato a na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako nay mety teo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Levi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany a sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 800 1700 manodidina any nasoana daty marina anarana marina afa-tsy ireo fatranain'ireo ary ao anatin'ny Torah-ny Jiosy mihitsiny no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy a no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranonay indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranay indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny anjareo moa zany lovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay a fa reo ny tranainy indrindra raha ijia ndray tsika ny abokyny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 voanisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany a tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena de hoe mamonjy olona tsika aiza ny fomba hamonjena olona de miteniny marina dikan'izay nitsika jery sady tsy mamorona mihitsy ny afa boky foana no resatsika hoe aloha rahatsika kely a eto zany amokany hoe tamin'ny taona fendray a ny voan'ny bokyny Silamo any jerevantsika eto zany etrany dia avoakatsika ry zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara de milaza an'zany
ny sary rehetra koa miteny azy. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokyny Islam kosa zany zay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Islam dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia teny misy mbola fanazavana anankiray. Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy. Zay ny tena tiantenina zany. Zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy efa kitsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny créateur an'izy dia efa hitantsika tanareo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery. Dia tany amin'ny taona 1612 sy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary niresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity. Satria moa tsy ny Islam koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama. Ny azy moa tony hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray. Fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abraham dia zany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy. Zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy nidikan'izay sary io satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerefantsika amin'izay ary any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranainy indrindra ny soratan'i Mose. Zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'i Abrahama ary anatin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah. Satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany ho any. Ohatra izay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy dia tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa ny jerevantsika hoe iza ny trandray indrindra. Fa araka mahatra ny izay dia mety efa tsy hay intsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa ny jerevantsika dia hoe iza ny tena le livre le plus ancien, any iza ny tena tranainy indrindra fa any no ahitantsika ny fahamarinana. Dia mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo dia misy refery amin'izay tsika zany amin'ny bokin'ny Jiosy, ny Sefer Torah,
ny jiosy atsika hoe jerikely ny to hoe Sefer Torah raha misy ato. Zany hoe manometsika ana foana zany a hoe zao ny fomba fijery ny famarinana de afaka mijinenao koa reha afaka mijery. Ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina. Le Sefer Torah en hébreu, livre de Torah, ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel, Sifrei Torah, est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy de milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah de ny bokyny jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany. Zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalaza ato zany. De ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe, livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany. Production d'un Sefer Torah io ambany indray. Selon la loi juive, un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse. C'est le Pentateuch. Pentateuch zany. Zay. Ka eto zany lay atao Sefer Torah zany de le boky 5 sorata amin'ny Moshe zay hoe Pentateuch zany. Zava-tsanga am'izay hoantsika rehetra. Zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe. Le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0. Io zany tany indrindra. Mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny boky ny Sefer Torah ny jiosy io. Ary tsika manana to. Eliam manana. Andao jerefantsika to hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama de anaran'io Andriamanitra io. De iza ny anarana antonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany. Zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena. Ny antony raha mahita ny original avy ianao tsy alefa makany ny original automatique nge zany. Ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anaran'ny Andriamanitra marina original de aleo zay nytonon'ny Abrahama sy Moshe no jerefantsika. Iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre en Torah de sorata Moshe vitatsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 5 Genesis, Exodus, Numérie, Leviticus ary Deutéronomie. Zay moa zany livre soratan'ny Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis. Ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy atria de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetrany e. Amariko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona ny olo andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina mamonjy manala ny fahotana ary tsy tia fahotana satria ny objectif an'io Andriamanitra Abrahama io de manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait ary tia Andriamanitra Abrahama toy communauté zay anarana hoe Yahava ho jerevantsika de lasa parfait ny olona miaraka aminy ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia raha tsy avy hoe zay antsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zay tena maro io fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo e ndao hiaraka aminazy zany zay ny anton'izao famonjena zao satria io Andriamanitra io de parfait
raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy araka min'nympanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra anao ny fampianarana zao dia mitarika sy mitaonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany izay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo nareo rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Iavah io. Dao rehefa tsika raha ny tenin'ny Mose mikasika ny dadabe Abrahama zany vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 18 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 18 zao vakitsika voalohany. Genesis 18. Ary nifindra ny ala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Siay tao atsinanany, dia nanorina na alitara teo koa ho an'ny Iavah izy, ka niantso ny anaran'ny Iavah. Tsy izy io fa i Abrahama io resahany eto io niantso ny anaran'ny Iavah i Abrahama zany. Ray izay Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anaran'ny Iavah teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Iavah. Dao tsika ry jery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatra ianao teny gasy ange fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany dia ovakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia efa ampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ny anarana hoe Iavah. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Iavah zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy hoe mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Izy zao ilay inona moa? Ilay Iavah zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao le Iavah ty io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Evava Ehe. Io zany le anarana io. Zao ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara. Da mahatratratra le tsoratra fa tsy manino. Io zany ilay anaran'ny Andriamanitra Abrahama dia hito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina. Eo tafiditra izy dia vakitsika amin'izay dia ny fiantsonany ty anaran'ny hébreu ty Yod ty voalohany ty He ty faharoa ty dia Vava ty manarakaraka ty dia He. Dia ny fiantsonan'io Iavah. Zay ny fiantsonan'izy io. Zay ny anaran'izy io zany rehefa vakiana. Hoe asomary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Ohatsy aloha jery
tsara ngama leo tsika tsade mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anarany voalohany a de aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany tandeha zakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antsoan'io anarana io Yahva io a de dao jerevantsika koa ny an'i Mose zany iverenantsika le ato io de io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha de ho jerevantsika fomba famaky anazy a de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana zay ny zavatra misy zay de ity Yahva ty a ty ody hevy ty a ito famakina anazy ito zao io famakina anazy de ny famakinan'io a ho ampianariko atsika rehefa aveo a iod ia de ahasa de vea de ahasa dozony ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakikio fa azaveko anareo ny fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io a Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay fomba famakitsika normal de hoe Yahva dozany hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W de ato amin'ty anelanelana ty tsy misy atso an'io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo anakireo ahoany reo teny reo satria raha amin'io teny Yahva io a de tsy hita io zavatra io de osiko mantsana hoe andao ho jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny a de tafiditsy zany iny aloha de ndao atsika rijery ny dikan'ireny ndao tsika reo iverina makany amin'ny Mose indray de izay tsika vo iverina etotsika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny tenin'ny Mose a de voavakitsika am'izay io ahoana ny famakina n'lay narana Yahva teo zany a dao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany zany misy anazy indray a ary ikatra ny bokin'ny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny Hébreu a dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hébreu de ndao tsika ary hijery am'izay le Genesis a firy misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode bokin'ny Exode moa de Shemot amin'ny teny Hébreu io izy io a Shemot amin'ny teny Hébreu de ty Shemot ty zany amin'ny teny Hébreu a Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay de vaketsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra zany Exodus 15:2 de hitatsika le forme le iode sy teo a fa sady mampianatra anareo a zany eto a ny fomba famakina le teny Hébreu no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'ilay anarana de alefako am'izay tsikelikely alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo ty izy a le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration n'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany a no jerevantsika hoe iza ny tondron'ity ya ty fa ty ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ya ty a ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany a ty le nantsony a de inona ny famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zao tsika trasy kely izy a fa ty tsika manomboka mamaky teny a de mahazava-be aminareo am'izay izy rehefa aveo ty le anaran'le Andriamanitra Abrahama zany io iode se de inona famakiny an'io de ny famakiny an'io a dao tsika aloha lefa tsika any a inona famaky an'io a dao lefa tsika any aloha satria averitsika ho tazomina io rehefa aveo a de averitsika le mandeha inona famaky an'ity a de mamaly an'izay indray a ny famaky an'ity teny ty a de itikatra ty ny famaky anazy ty ya ty io donc le alaiko sary indray aloha hoe
de averiko aminareo, alefako tsikelikely ho de amizay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a, ny famaky an'io de ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay. Raha vao mahita le forme eo de sesantsika de ia ny famaky anazy, ia zay de alefatsika any iny zany a de ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko ihany nareo de mampianatra andreo za. Nahitatsika n'ity forme ity de zay vao maky an'le teny anglais rehefa aveo satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa aveo hoe ity ny anarany ity zany a misy iode de hea de vava de he ohatrany hoe ahoana ny ahafantarako an'io anaran'io ka amaky an'izay tsika aveo tena anarany izy io. De nahita nefa antsika ity forme ity forme ity hitatsika teo ty forme ity hitatsika ty forme ity fa ity forme ity a de vakina hoe ia zay hitatsika teo zao vakina hoe ia ty forme ity zany ia le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahita ty forme ity hoe iode de he de ny vakina hoe ia io noho izany zany ny famakina an'ity voalohany ity zany ny dikan'izay a efa vakitsika ity voalohany ity hoe iode sy ety de ity zany vakina hoe ia zao ao a de alaitsika sarina iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ia ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe mosy le namaky an'ity forme ity hoe ity forme ity a de ia ny famakina an'ity de mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ia ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany ko zato hitatsika le hoe ia teo a de ny vakiny dadabe mose hoe ia le izy de tsy misy olo afaka mamaly an'izany ko tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo iny izy ary mbola ivelina atsika alaiko sarina iny zany dikan'izay de amprimitsika any a fa vita aloha zany anakiray iny de ia iny a de fa lasany izy iny zay zao lasa iny zay ao andray ny famakina an'le faharoa iny le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tsandeameko ly de aveo vao maky an'le anarana am'izay a ty zao aloha ngamba sande vakitsika ia is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe ia est ma force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy de lasa famonjena he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation de ary anamboatra fitoeranao anazy a zany hoe ity ia ty zany a no Andriamanitra ny jiosy ia no anarany ito moa sao de tena mazava be mihitsy izy eto hoe ia io ambony io ia na hoe iode he ia de io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany el de Andriamanitra zany izy my el zany hoe amin'ny jiosy zany a ny Andriamanitra ny jiosy a de antsony amin'ny anarany hoe ia lay iode sy he mazava be zay tsisy edina hevitra tso fa de efa mazava ny teny dadabe mose hoe ia ny fiantsonan'io de ina ndray ny fiantsonan'lay va ny fiantsonana azy ato zany reo fetsika alaina samy mandefa voakitika izy teo de zao araka nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaiky ny eto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa ia ty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de ahoana indray raha ny famakina n'ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatriny azy moa gauche vers la droite a de ahoana ny fanoratana n'ty le vava sy vava lavalava ehe ahoana indray ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de w a h de eo le natonga dolo amin'ny teny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va amin'ny jiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amin'ny jiosy ny w a de ve ny famakinana azy indreo ndray tsika jery ina moa karazana cyclopédie akaiky amin'ny wikipédia ny jerevantsika anazy a
somary jery taratra an'izay le tsika zany tsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko le izy a de ndao tsika jery encyclopédia amin'ny tantaran'izay ino moa hoe vava no fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany W eo amin'ny jiosy teny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinana ny ino moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jereva tsikato le izy a fahitako le izy zany azo dareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia na te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana momba ny amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinana ny W izy zareo a de ny famakinana ny W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Soferim Jiosy no nohatra an'ity Sofer Jiosy de hoe Sofer de le mpanoratra ny Sefer Torah ena to hoe Sofer am'zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 zay reto hoe BC io zany talohan'ny le BC io zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakinana ny lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka hiady amiko izy ny tompon'ny teny a de tsy hanao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany aty izy koa manana ny cultureny a ary manana ny civilisation zay hitatsika eto zany lay vava ty zao ny lettre vava teo nresatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampianatra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika tany de mahafantatra hoe marina ny tenin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambony tsika mahita hoe aketsika Israel description of that followers but on the pronunciation of moderne standard Israel hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny diso'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be so hoe prononciation io raha tsy mety eningitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israel hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israeli hébreu any hoe teny hébreu zany izy ty a de nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy ny manana ny tenino ay ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteninao eno ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay io de tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy mpitenenany zareo zany a ka nandeha mahitsy a tahaka ny Eliatra de miteny hoe zao ny famaky an'io a de tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony a satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina de tena tsy manota intsony ao aorianan'izay eo a le lettre vava de io le soratra vava hitatsika io a de io le hitatsika fiteneza vava de fomba fanoratana an'io fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe ve ny famakeny izy io zany ato mantsy ny prononciation to ambony ato tany ohatry hoe prononciation approximate western européenne équivalent zany hoe mitovy am'le fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue de vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantsony lettre vavy amin'ny teny hébreu a
araka ny nanonany Abrahama sy Mose anazy de ve ny fiantsoanan'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena ve direkta mihitsiny ray zay. Jery encyclopédie anakaiky ndray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io Hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay Hébreu alphabet de mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu de jeryntsika Wikipédia anankiray indray araka an'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary ity izy tena voakan'zareo tao anatin'ny système photo cananéanna, phénicianna, ramianna ary hébreu. Zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ty zany dia avetsika tsara eto alphabet hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org anitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ty de l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonante zany hoe abjad de ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 ndray nisy an'izy io eo jerevantsika ndray ny famononana azy tamin'izany fotoana zany de ahoana ny fanonona ny lettre V de anao jerevantsika ato indray izy ny fanonona ny lettre V zy ry zareo de ity ndray le vavy ty io le vava WAW de ahoana ny fanoratana anazy ny fanonona anazy io V mivaravara be mifanonona anazy V de ndao jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany de son an'le izy mihitsy ato hoe phonème hoe rehefa miantso an'io nom io anao de ohatrany ahoana ny nom io de hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io notoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V de io le vava io ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina eny izy de V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava de tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry ivahinantsika am'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany ivahinantsika am'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy de melony akatsika sary anazy de leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo de fafatsika aloha ty zao de aventsika vaky soratana am'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany iode de he de ny famaky an'ity izy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity de ty zany I de ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io tokotsotrotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra le izy de tena soratantsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya soratantsika eto am'izany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Mose ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany de ihany fiantsony dadabe Mose an'io de tindray tsika ary am'le W aloha ray tsika sary ty aloha de rehefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de rehefa tsika any iny zany io le iafa tafiditra amoaka sary ndray tsika zany lay WAH fa avetsika soratana foana aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de he de vava de he ahoana ndray ny fanonona an'ity de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo hébreu an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny hébreu nametraka mihitsy ny fanonona an'ity V ty vo hitatsika teo mihitsy ataontsika
maitsomaitso tsara mihitsiny a ity ozy izy ny famakinana ity dia ve noho zany zany a rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe vea de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny hébreu va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anoloanany a ity nefa ny famakinana an'ity a ozy zareo hébreu de atao hoe ya grec ah ya de rehefa atambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le eo de c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Mose yava zay hitatsika zao le fanomanana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama nanonana io anarany hoe yava io de ny fanonana le lettre hoe yod he vava he ozy ny hébreu de yava ny fanonana io de tsy misy hafa firenena mahazo manovana zany satria zareo tompony no miteny azay dadabe Abrahama ny antsoan'io Mose ny antsoan'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony ary tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose io nantsony Abrahama am'izay io nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sarindray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra hébreu ndao ary Exodus chapitre 15 verset 3 Exodus chapitre 15 verset 3 de zao ndray moa zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina ty teny hébreu ty zany io zao le teny hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika ina mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manona voa adiako amin'ny teny France malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy his name yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso ny avy eto satria tsy izy ireo dika teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original ty ny original teny yava is milkama yava shmo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao ny tena fiantsonan'io ary zao ny tena anarany io amin'ny Jiosy de ny dikany shmo anarana zay no mahatonga anazy hoe yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe yava no anarana hitareo zao ve na ny katolika romana koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romana nanao yave de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny antsonareo any samy manontany tena daolinareo any hoe iza le nantsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky nosoratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny Jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'le anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-C de hoe ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe yava ary zay ny antsoan'izany anarana zany de lasa tanteraka daoly ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay
anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao, mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao. Zay na tonga nanome an'le daty teo, zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereo amin'izay le anareo izy natsoanareo any. Nanome daty aho zao ho an'ny Sefer Torah-ny Jiosy momba ny Abrahama, momba ny Moshe. Dia nanome daty koa dia samy mandray resona amin'izay satria samy nandiso daholo ingeny ireo olombelona rehetra. Nanome daty koa ny bokin'ny Silamo eo tany amin'ny taona plus 600 vao navoaka ny zareo. Dia iza zany no naranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao. Dia valiny raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original dia ho afaka amin'ny fahotana ianao, tsy hanota intsony ianao, ho lasa parfait ianao ary araka amin'ny Andriamanitra Abrahama io ianao. Zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina, fa ny ankoatran'io dia tsy izy daholo. Dia mazava ho azy ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yahweh. Ary nantsoiny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 angambany izy. Isaia 26:4 mosa 24:4 tsy tadidiko tsara izy. Isaia hoe natsoiny Isaia mpaminany mihitsy izy io. Zay zevako raha ato le izy. Isaia 26:4 le izy fa tsy 24:4. Isaia 26:4 mijerevantsika kely bokin'ny Isaia toko fa 9:20 dia voateny ato mihitsy araka ny transliteration sy ny phonème zany mazava ho azy miaraka amin'ireo. Isaia 26:4 ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny Jiosy. Sefer Torah-ny Jiosy dia vakintsika ity io izy io. Io zany le rangotra koa ny Jiosy io io lay soratra ny Jiosy io, fa tsika tsy andany ihany rehefa misy dikateny to akaiky ito dia aleo tsika mandika an'le dikateny. Abitso va iava adeyad kibia iava io izy io fa mitambatra tsara io iava tena mazava be mihitsy io. Tena ny anaran'ny dada Iava zany dia hoe Iava ary tena miaraka tsara izy io. Io rahantsika mahita be nyvandravanao hoe araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy dia tena atao hoe Iava mihitsy izy. Rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe ia zao ty dia ny toyny ty Iava. Ito le soratra ito kale dasikely fa disitsika no le to alefa amin'izay tia any iny tafiditra any iny dia ty le soratra zao tia io tanareo io i zao le ia ty ambony ty ambony ty zao le ia io ampovoany io izy io dia midina atao am'zay ty droite vers la gauche dia ty le toy ty Iava ty ambany ty io zany le Iava fa tena milahatra tsara mihitsy. Dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa hoe tsy tanainga izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Iava io zay ty zao le ia ty io le ia dia ty ny toyny rehefa aveo io ny toyny Iava zay. Dia hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Iava. Ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Iava no anarany. Dia matoka zany fa voaraintsika amin'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama izay nitonoiny dadabe Moshe ary nomeny Elia teto amin'izay ny fanazavana le anarana Jiosy izay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur ame tsy manota intsony dia izany anarana zany no antsoina hoe Iava Andriamanitra Abrahama. Io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy dia ifitiavana moa ny Elia miantso antsika sady misintona antsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. Dia ho jerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Moshe tany amin'ny taona 1000 tany ho any mahery tany
tsisy talohany. Ny bokyny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany, tena taoriana elabe. Fa ny bokyny Sefer Torah kosiny tany amin'ny taona moins 1500 moins 1800 tany any, zay zany ny traneny indrindra. Ka raha izay mitraneny indrindra, azaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dika zay, fa ny marina zany dia ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose, ary ny antso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva. Konjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo. Donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany amin'izay mba afapo tsara mihitsy nareo no jerikely amin'ny dika teny gasy aloha, dia zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kaliko kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23. Ok, tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay, Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny le teny teo apiko zany le izy. Genesis 21-23 hitatsika ato fa tena ny antsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva. Renaka izy izy teo. Vingtième 33 ny jerevantsika efa-tsy 23 21 33 ny jerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 izy fa tsy 23. 21 33 ngaman'izay 33 iaty izy ty tindray le rangotra koa ty dia io anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka eo ampovoany io, le Yod he Vav he, io le alphabet hébreu Yahva zany anaran'izy io. Hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam, safady indrindra io le terme hoe Yahva foana, zany hoe i Abrahama zany dia tena niantso mihitsy ny anarana hoe Yahva. Aveka tsika indray amin'ny teny Anglisy adivoko aminareo. And Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting. Any hoe niantso ny an'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany, ataontsika malakilaky ny dika teny satria asa lavitra ny teny zany. Zany hoe io zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe i Abrahama dia tena niantso toko sy andininy telo zany meko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso n'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona moins 1900 sy Mose tany taona moins 1200 moins 1300 tany any dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao, ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resak'inona fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany ny fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia azo rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia, fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao. Nijery ndray tsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay, satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay teny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io, ary aiza ny teny enona farany, iza ny tokony enona amin'ny farany zany. Horesantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety rapitso mety afaka pitso fa teo zany dia fandeha dia enotsika indray ny toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany.
niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia tsy moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany no toy raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitana io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapahatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika zao mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra antsoina ny anarany hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny antsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady tolo hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaiky tsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana tsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva voninahitra ho koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malay Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny dada malay Yahva ary vavakitsika sotra betsaka dada malay Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malay Yahva aza vela vonony devolontsony ny olona fa ampy zay be zay efa maty leona tsipondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malay Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iainy ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy hatramin'ny tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manara dada malay Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinay amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tompoko.